Afapo tamin'iny fikarakarana ny conférence économique de Rome iny ireo mpandraraha malagasy tonga teny antoerana sehatra izay nahafana ny fampidinika mivantana eo amin'ireo samy mpandraraha italiana sy malagasy ary koa nahafana namelabelatra ny etaetany tsirairay eo amin'ny fampiroboroboana ny asan'izy ireo tsirairay avy. Fa sady mamasy voly izy zany no hitondra teknôlôjia, hitondra machine amin'ny fabrication. Tena afapo saotra ny fanjakana zany nanao an'ity fampihaonana ny mpandraraha italiana sy malagasy. Afapo tokoa. Tena efa tanteraka ny nandrasana satria nahazo mpiara-miasa ho tonga ny Madagasikara. Mahafinaritra azy Madagasikara no fa hitany tsara zany le potentiel ny malagasy indrindra fa milafo ny ressources sy matière première. Tena mahafinaritra zareo satria ny zara-tiana atao zany dia mba hiperenizena an'le conférence natao teto mba tsy hoe hijanona atao milafo ny conférence le izy fa mba hijoro tokoa ohatra hoe karazana portail ahafahany izy ireo mifandray donc ny opérateur italiana sy ny opérateur malagasy. Tena nahafinaritra rao mary tena sady nahita tanàna no afaka niara-miasa tsara ny sehatry ny mpandrarana.